Faranana toy izao manaraka izao manerana ny tanin'ny République ny vokatra vonjimaika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana ny filohan'ny République natao ny 9 décembre 2024. Article 1er. En application des dispositions de l'article 60 de la loi organique numéro 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l'élection du président de la République sont arrêtés comme suit sur toute l'étendue du territoire de la République les résultats provisoires du second tour de l'élection du président de la République en date du 19 décembre 2018. Isan'ny voasoratranarana 9 folo sy dimanjato sy 3,7 tapitrisa. Nombre total d'inscrits 9 913 599. Isan'ny tonga ny fidy 7 folo sy 907 tapitrisa. 4 767 697 le nombre total des votants. Isan'ny vato fotsy 9 zato sy 4 41 146 nombre des bulletins blancs. Isan'ny vato maty 10 sy 7 zato sy 20 sy 7 nombre des bulletins nuls 78 465. Isan'ny vato manankely 20 sy 20 sy 7 sy 4 tapitrisa. Nombre de suffrages exprimés 4 648 086. Tahapandraisana anjara 24 faingo 9 isanjato. Taux de participation 48,09%. Ny fitsinjaran'ny vato azon'ny candidat tsirairay avy. Répartition des voix par candidat. Le candidat numéro 13, Monsieur Rajuel Andnirina, 10 telopolo sy 7 sy 20 sy 10 sy 4 tapitrisa. 55,66%. 10 faingo 9 isanjato. Le candidat numéro 13, Rajuel Andnirina, nombre de voix obtenues 2 587 035, 55,66%. Ny candidat laharana fa 520 Andriamatoa Ravalomanana marika ny vato azony iraiky amin'ny 10 sy 9 sy 4 sy 4 tapitrisa. 4 faingo 4 telopolo isanjato. Pour le candidat numéro 25, Monsieur Ravalomanana marika 2 061 051, 44,34%. Andininy faharoa ireo vokatra vonjimaiky isaky ny birao fandatsaham-bato dia atovana amin'ity fanapahan-kevitra ity. Article 2. Les résultats provisoires par bureau de vote sont annexés à la présente délibération. Andininy fahatelo ity fanapahan-kevitra ity dia lefa miaraka amin'ny tovana voalaza etsy ambony any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary avoaka amin'ny gazety mpanjakana ny République Malagasy dia nanaraka ny sonian'ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitra. La présente délibération, accompagnée de son annexe visée à l'article précédent, sera transmise à la Haute Cour constitutionnelle et publiée dans le journal officiel de la République de Madagascar et suivent les signatures des membres
du bureau permanent. Merci.